aza be ranomaso afa mandreraka ka mampalahelo anahy fiainako. Zany e zaka fijaliana aminazy ty fa tsy nareo. eny e tsy hiteny ntsony ahy zany manomboka eto dia andrisy isa mitondra ny fiainandry dia mbola agnadiso anahy foana zay ianao. efa mazava amindry tsara angamba ny teniko teo a tsy hiteny ntsony aho rehetra samy mitondra ny fiainany zay efa miala tsiny ndra ohatra na heriheri-kely ny fiteniko teo. Fina koa ny ataon'io aty? Fa inona makizitina andriavany e? Ka tsy mila an'io mijanona ato aho. Papa andrino mitady azy. Raha izy raha samy mandrara azy ndry. Zay ataonareo zany fa tsy raharahako tsony. Avy aloha ndry aty. Inona e? Gasy tany amopera? Ko rehefa forcenareo ve moa tsy hoany any? Dahoana? Valiko arak'izay sy apatako fotsiny question teoko. Fangako mopera nitady anareo. Inona moa nitadiava moperanay raha tsy resaka simo? Alay fisary an-tsaina amin'izany ny fahasahirananay nandritra izay fotoana ela be zay. Mbola amavaninao ihany. Samy sahirantsika. Raha tsy miverina taty ianao efa lamina. Tsy haiko na fanena tany nareo fa nataoko nina mifatony mihitsy ny tolotra iny teo. Fa tikavy zany tady anareo sy miaro vola sa hoe amin'ny fomba hoana ny anareo? Nazay nenetiny tolotra. Ka mandreraka be le akiafinafina ataonareo roa lahy aminay aty. Sérieux. Dia le mbola andadiavan'ny tikanakay ny dadiavany anakay? Tena kivy koa aloha zany amin'ny tolotra. Tena tsy hiova-tsony mihitsy ngamba io vadiko iny totra. Nangano akory nangakory nandeha nangaya fitiavako anao ty tsavony fa anao tiako na maromaro volagno mitetika ampisaraka ndre ino raha andalo zavo amy fiaragna aminao na morana mafy na mangidina mamy za tsy ale koa fankaratsiagna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landate koa fankaratsiagna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohiny tsisy tohiny atsika koa mifampatoro fiarahatsika dia le mbola andadiavan'ny tikanakay ny dadiavany anakay? Tena kivy koa aloha zany amin'ny tolotra. Tena tsy hiova-tsony mihitsy ngamba io vadiko iny totra. Fa niresako miaro vola ihany aloha fa tsy haiko izay mifampiresahany loatra. Mba aza mody fanina akory tsy oro marina mafia. Ianao mihitsy raha hono ny mpanelanelana anazy siriely. Fa na zaho koa raha moa zany tsy dia tena resy lahatra amin'ilay izy.
miaro volana naiky anazy. Fa tolotra koa zany anatrika teo. Nasaiko mivoaka. Fa nahavaly teny ity kara. Hita be mihitsy hoe efa nomaniny zareo tanambadika tany le izy. Dia lasa izy zany dedala zao. Ngatsoa fanainanao tany izy fa lasa nampiasana ho izy. Anao koa zany io andeha hoany. Raha fa tsy tonga antsony aho. Maika andeha olana amin'ny arvola. Tsy maintsy ataony izy mahafalifaly anazy. Marina kamon'izany. Ataovy matotra tsara ny fiarahana. Merci. De rien. Dia ina zao nampiritonana ohatran'ireny? Ka tsisy idirako le iziko. Tezitra ve ianao tamin'ny resaka nakioko tamin'mareo? Ahoana kosa moa zany tsy ho tezitra. Olona nivelany indray no atokisanao no nivady aman-janako ao atao trano. Tsy izany tsosa. Hita fa zaniko. Inona zany no fiheveranao ah? Fantatro ny fahalemenao ary tapiko ireny nahazo areny. Dia ahoana ny asureko fa tsy baradaka ianao io rehefa sendra mifora mafana? Fa nisy mipika zany ny fanafenanay anao. Hafa ny situation tany amin'ny hopitaly dia hafa za tonga teto. Za aloha tena samy teny aminao ah. Fa matoa misy zao korotan'izao. Nisy responsabilité amin'ny maro eo tao zay. Tsy marina izany. Raha fidy mihitsy no nametrahany ahy ihany. Tsy ino fahafatesanao. Dia izay no nahatonga anazy nirongatra. Fatratra taty amin'andro ny endrikendrika hoe zany namono anao avy eo. Mahery ianao ka. Fa tadidio fa misy mena amboniny mena. Isa ilay Sandry? Rindrina io. Asa misy olona fakoatra atsika ka to. Tena koa matezitezitra Sandry afana e. Misy mpamosavy malemy akato. Mitady okaziona raha tsy anana. Dia iza ny tindry ho tenenina amin'izany? Za ve? Amin'ny manaraka, jere tsara alonga ny expérience an'ilay olo mba ahafana mesurer ny tena. Fa hatreto aloha tsisy mazava amiko ny tiany mpanoratra amin'izay. Mama Afera adala be tia. Fa no izy metraka nampedana aminazy io. Nga fa diany sady ndry. Teo ny eo dia lefitra. Tsika nga mahasavitravitra zany. Tsika sy tomany dia magnova raha maro be. Zao mareo ka kerinenina. Tsy napoziny hoe vitan-drafidy ny nahafaty an'i Docteur Félix. Dia mbola averiko aminao ihany. Fa raha nanaraka amin'ny fitsipika napetrakitsika ianao dia mbola azo narovana ny ainy. Ny tsy fantatrao ah. Dia teo anatrehanao ihany izy ny nanaiky. Fa vao nivoaka teo dia mazava ny resany tamiko. Fa izy tsy hiala ny tanany izany. Ny fisehoanao amin'ny fiarahamonina ihany ny vahaolana aminy. Dia tsy haiko tsony zany. Fa mba inona ny resakinareo somary teo? Gaga fotsiny izay hoe mivoaka ianao. Zaho aloha na tsy teninina mama ry ah, olon-dehibe iny, na fihetsiketseh andria atao tranonao tao dia efa mahatonga saina anazy. Nenao ny ale dia nenao retour. Sady feedback tsy era fiasa. Dia inona raha vaikozy? Tonga teo tsoro dia tsara resaka nareo. Sara ilay tsy mahay azany zavatra tena endry izany e. Ndrino mirediredy eo. Eno hoay. Fa ataoko tonga tsara potsofana ny miaro vola alongany izany. Sao dia efa tsy olombelona tsony ary ny ao anatin-dry io. Tsisy magnino biby izany. Fa loza ho an'izay mana fotoana.
dia ahoana izy andray no raisinareo manaraka tonga dia lisy teo. Misy tsy mahafaly ny zanako anga. Tsy hitako hoe inona mbola retanareo ato ihany atody efa vaky io. Dia ho very momoka zany niezaka natao hatramin'izay anaka. Zao zao tsisy tsy miresaka anareo eto an-tanàna izay ale rehetra maneno sahona daholo. Dia ahoana ozy mopera? Izy tsy teo akaty fotsiny fifafatana izany. Zany ve? Famba malahelo kosa aloha za raha itsy oriny ataonao fangalam-pera ato an-trano ato nefa olona iara-iaina ato ihany. Miaro vola, mila fiomanana zany. Fa fiomanana inona foana e? Efa mba nieritreretinao ary ve? Anahoana ny réaction amin'ny fahitana? Ipetraka ato aho. Efa agré par la famille. Vito ny antako. Fa manino izy ny tsy ampandrosoany? Atao inona any iny? Atero any an-trano. Olona hipetraka ato amintsika izy. Bonjour. Tonga soa. Zay zany vao tena ofisialy. Araizy miaro vola. Ao izy ko. Fa za aloha zao ny eto. Dia ahoana ny fandaminantsika? Tsy Tsy amerina an'ireny resaka efa fampiresahany ireny intsony aho. Fa anjaranao mandanjalanja. za ndraiky anie manaraka izay teninao io foana. Fa ataontsika ampitiavana daholo izany rehetra izany. Ka zavatra tokony hafaly azy sanko. Sa inona ny tianao tenenina? Ianao nandainga tamin'ny fiarahanareo nilaza taminy fa hoe efa maty tsy hanova ny fitiavana ianao. Ary zany nampifanditranay sy reninao tamin'ny nampidirantsika azy tato voalohany. Ka rehefa teneninao izy dia tokony mba anjaranao amin'izay kosa miaro anahy. Zao tsy haina nilaza ratsy ny TV latina tonga azy nitsanga memotra tamin'ny voalohany. Laza ratsy hoe ahoana? Ka hoe izay miditra ato dia sahirana daholoko. Fantany anga zany. Tsy haiko tsony. Miaro vola ny olona afaka manitatra. Hainao tsara ny olona hita rehefa miresaka. Dia ahoana sasanareo ny tena anazy mba tsy asiany surprise? Tsy hany ny olana. Ny tsara indrindra dia amin'ny fotoana mamety azy. Ok. Sao dia efa mitsikilika antsika eo miaro vola zay. Tsy ory a. Ha? Ianao zao mety hiova fijery rehefa mipetraka elaela ato. Satria manino? Ka izay mba manana ny fiainanay manokanako. Hainao ihany hoe tokantrano tsy ahaka. Mety fantatrao zany izao ny tiako lazaina. Ohatran'ilay clé manilita teo. Anisany fa tsy lita ny tiako lazaina ka hafa mihitsy koa. Mba tiako fantatra amin'ny aloha foana manko mba hisy tandremako amin'ny manaraka. Fa hono a. Nareo sy miaro vola ve efa mba niresaka momba amin'mareo? Izy ata allergique be ny laolo iny intsika. Fa ina mampiahianao amin'izany? Tao aloha mandroso. Itony raha entana amboarina nga izy zany. Misainao. Fa tisy ity ve zao dia tena problème mandrapahafatiko mihitsy.
Amasany mihitsy zao ny atondiako aty. Tsy efa nanaraka teninao rehetrarehetra ve za e? Inona koa nyzany eo? Ny eo ihany ny eo. Fasy be. Diso kosa aloha za teninao zay a, efa niezaka be tika. Inona zany zao mba nataonao teo? Inona? Finamanana telo isan-jato be zao. Inona? Les 3 mousquetaires. Ça, enao, miaro vola, équipe mafonja. Tena sipa miredredy. Efa mifonsa be kosa aloha za. Tsy androko mihitsy aloha za Afera. Fa inona marina moa zany ny tena mba ao anatin'io sainao io e? Inona? Enao Siriela, égale za Stiory. Tsy mahita sary milay be ve la amin'izany? Ay zay ny tapaka tany amin'ny fivoriana tany. Dia zao ianao dia makany amin'ny miaro vola amin'ny resaka an'izany resaka izany. Raha tianao afaka io zazao atsibonao io. Tia aloha voninahitra tsy ory. Ny akamonjy karakara dia manala baraka eo. Tsy maninona ka. Nareo koatra misahirana be. Efa voky fitiavana moa ela ao. Ary ahoana indray moa ireny tsipitosy ataondry ireny? Ahoana koa ary izany vocabulaire anareo izany? Ka izy roa lahy raha andry any am-piasanako. Dida sy dama ve? Fa nga mbola nangalatra mipody teo foana reny? Ka mama mihitsy nge izany ny fitany. Efa nataoko tsy tia vovoka tsony ireny fa niatra tamiko. Ka mba ilana fieritreretana ihany. Fa tsy nety indray nga nataoko. Tsy hoe tsy mety. Fa mba tsy tokony rafidy ny anandevozandry azy. Ka nitady ny mamany dia aleo hitangidiny ihany. F'izany angely mandreva efe. Ohatry ny maniraka azy iteniteny foana. Fa ahoana? Zany rafidy zany efa bokile. Mbola tadiaviny sokirina indray. Fa eno an'izany ve aloha la tonga avy an-tsiory aty e? Mba tsetsatetsa tsy aritra ny ahiny. Eo nareo fa tsy? Efa pasoako ny dôma dia samy mampiady ny masony dia hitantsika eo izy amin'ny mafy. Za tsy miditra amin'izany Ianao no tia hampiady-gidro any? Ianao Sara! Aza hodina le resaka. Za lazainao fa mbola miaraka amin'ny Iray io. Problema vaovao be ho anay indray io. Ny pasoka ny sain'ny vadinao kosa aloha tsy vitako tsony ny nazy ny efa manokana. Tony dia mahita fironona foana. Ajanona any amin'izay raha io rehefa film ataonareo io lasa nikofy ba indray ny afa-baraka. Ianao ve tsy efa vita vaksiny e? Efa nahita amin'ny maizana. Ohatrany dia ny olona ery ny ratsy nefa ianao manao ny ataonao any ivelambelany any. Ao lesy fa tsy ataoko marary tsony fomba ampiainana reny. Tsy mba pozitifa mihitsy. Dia ahoana aloha e? Projet an'le sipa aloha tokony mba jerenao ihany Lasa tia mivoaka any. Le resaka Iray ela aloha tsy afa miala amin'izany tsony ianao. Manana ny façon akoa fa tsy hoentinao amin'ny sangako akory. Indray ary moko. Nenahy ny aspiraka nandalo fotsiny. Azafady lesy fa mamao anay koa be kisidina be tena zavatra kely tsisy dikany ary dia ilana fany. Rio mahita tenenina foana. Dia ahoana izany hitany lahy zany?
Efaoka. Efa ao daholo ny kojakoja-panambadiana. Ohatra hoe mivoaka andeha hanambady verana. Ka samy misy moko. Fatiny sarana nge. Fa hono e. Dia zany za matory. Chérie, ino ary izany fanontaniana daladala be anao zany? Eo ambony fanginako. Raha tian'ilay ho preseseko tsara dia eto atrasaka. Eno ary miaro vola. Fa melohan'izany aloha dia miainga daholo ny revina chaîne rehetrarehetra. Ohatra hoe inona zany? Manao shooting, selfie, dia manao sortie tsika. Ataontsika fantatry izao tontolo izao mihitsy atsika ny couple de l'année. Andao aloha tsika hijery an'ilay chambre. Andao. Ary lasa nakaiza sahady indray. Tika ve? Tao vao nidify kely fotsiny a dia tsy hitany voahany teo. Efa lasa nanony asa ratsiny izy izay. Mahivava koky ny ritika. Aiza moa tsy aiza mamany izany. Tsy haiko inona avy nediva mama tany dia aty amiko aty manala vokony. Ka ilay toetrany mihitsy ny mahatsiravina. Ay efa vadin'olona kay ty andihizany irany trano ty. Tsy ory. Ary fantatry ny ry zany kay ilay izy fa zany avelan'ry babababa eto a. Ary izany nge ka mieritreritra hoe olona mifanaraka tsara entinareo e. Efa zakan'ny roahako fa nalaky ny nandadilady. Sady tsy hita koa izay mbola hitazomanao an'iny ato. Ie, nahita tsara ianao izay ka. Mba mieritrereta kokina izany aza. Olona manananaka nge iny. Aiza ny tany alentsika raha rineny mizoro tireny ny zazakely. Dia mieritreritra izany mama hoe mandra-paharoviny iny hipetraka ato amintsika ato. Tsy fantatro aloha e. Fa tiako mihitsy ny hiatrika ny fiterahana. Ay, dia efa miomana izany amin'ny 3e guerre mondiale amin'izaniko. Irela. Tsy ho ihany koa fa niantsonay ianao fa tsy ny andeha mihitsy zaho io. Fa ho aiza sy? Ohatra tsisy lalana antsony eto. Andraso aloha. Ka tsy zao dia zao nge zany e. Dia za rery zany no avelany sy ati-saina rery eto. Fa ina problème anao? Fa io problème napetraky sy tamiko hatramin'ny voalohany io. Madame Very ve? Ty Simon mampiasa saina lava anse ty. Tena efa mialasa lala nge zao nitoetra raha. Fa hoana? Nisy fotoana niteny tamin'ny sia fa nisy olona tonga amin'ny confesy tao amiko tao nanjavona. Dia hita se koa le taratasy hafahafa nampiseho conseil indray andro iny. Manino iny? Andraso aloha. Vao andiana koa zao mama Afera ny tonga ny teniteny foana teto amiko teto. Ary farany i miaro vola zanany mihitsy ny miodikodina tamin'ny resaka mifanaovanay mianaka teto. Mon père, fa ina ny tena tianao tongavany? Mety any andro se Simon. Teneniko zavatra anao. Simon zany tsy lavitra akory fa ohatraniny. Masoko zao mihitsy nahita anazy. Ohatra iry sy. Dia tena nifankahita nareo. Tena Simon nofa mandrano ny resaka tamiko tao mon père, fa tsy hoe lolo vokatra akory. Dia ahoana moa zany teo am-pahitana an'se? Ka izy mihitsy ane nitady anahy. Eny e. Fa ny tsy mazava amiko. Taiza izy. Dia ahoana ny natongavany tao? Tantara lava be le izy mon père. Za koa raha tena tsy tonga saina mihitsy nahita anazy. Ka tantara ho amiko aloha e.
tena fahagagana lehibe eo anatrehan'Andriamanitra anie zany e. Ary mamafara rehefa tonga teto any teniteny foana fa nitsangana tamin'ny matony izy. Ampera, ny tena marina fananinana felona mihitsy izy mba fiarovana azy sy ny fianakaviana. Ka na izany tsy izany ny tena mamaika ahy. Fa tena nalevina velona ve izy vao nifongarina tao amin'ny fasana. Ka nalefa nodiny tsokitsoko tao amin'ny hôpitaly fotsiny izy fa tsy hoe nalevim-belona zany. Eny e, ka na izany ary ange tsy maintsy fantatra foana hoe na maty na velona ny ala tany e. Ndry ve mieritreritra fa ity ka mahasarotiny ahy fitsinjovako an'le tsy manatsiny. Ny verindry taiza moa ny efa randry raha tsy no dezaiko. Niresanao tamiko a dia hoe ka mbo tiresireny aho dia izay fa ny ambo mbola ka matatra. Aza mieritreritra ny lasy zany tsony ity aho. Fa ny mahafaly zao a dia hiverina hianatra ny ry. Amin'ity année blanche efa ho ray taona? Za zao nanapa-kevitra fa ho any amin'le fianaranareo hikarakaran'izay vola aloha any. Oka mihitsy loha zao mamaka. Fa inona ihany e? Ny fantaro aloha dia tsy maintsy mianatra indry fa tsy hoe hikirimbarimba zany akory. Zany tsy mandany teninao e. Fa raha ny tena tiako zao dia anao ohatra ny asa mama taloha koa. Hivadika taranja ve? Za ny papivelona zany nge rehetra tsy dia mahakaizy e. Le sentiment iainanao anatiny mihitsy mahafinaritra anahy. Sady mama koa ny eo foana noranay e. Dia mino fa tsy anahy sarotra ny fianarako amin'izany. Ary sao dia ny vola ary no eritreretiny rehefa olana. Fa tsy efa zany ihany ve ny janonako nianatra teo? Efa mazava izy zao dia mahaiza manararoatra. Mba miezaka koa ke mba ho lasa ambonimbony zay adalange ny tohan'irainy. Dada. Way, eo aloha rehefa adiny koa le loka. Vetivety fotsiny I docteur Félix daholo ny karakarany taratasiny momba fahafatesany mba nidéclarena hoe maty izy. Amin'izay tena matoky le olona mikasa mona azy fa eo tena maty izy. Dia réussir mission. Dia zany zany ny tena nahatonga an'ireny savorovoro be ireny Tena araka ny teny taony tena tsy ho avelany vita moramora zavatra io. Ngasy efa hoe rafidiny rangolo fototsiny afo e. Ka zay mihitsy nahitritra sy velany e. Fa misy simon mompera ohatra mbola mieritreritra zavatra hafa zany mihitsy Fa tena nahavatra kory zareo nanafina ny toe zavatra io nandritra fotoana ela. Zay aloha tsy afaka ny anameloko azy ireo fa tsy fidina an zareo le izy. Dia tsy afaka ny anometsiny azy fotsiny sika satria tena miankina manaina ny zavatra niaina an zareo. Zany mihitsy ka. Tena misy fotoana izy mitsoatsoaka mihitsy raha vao miresaka momba ny vadiny iny Tsy moramora niatrika an'izany mompera. Fa ianao ngamba tsy tena hoe natsapa an'izany tamin'ny fotoana niresaka tamin'ny verena. Ndry fa za kone tena hoe manahiranahy io fotsiny misy andraikitra mbola nasainy Simon nataoko zay. Ny amin'inona? Hiatrika ny raharaha izy jusqu'à farany. Madame Vily koa moa manome tsimby anahy no nahafantarany hoe le tsy ambara-tepiny azy sy misy Simon. Fa tsy ambara-telo inona indray e. Zay ina tonga nanziriziri foana hatramin'izay hoe tsy maty izy na nadiady tetitseroa. Satria izy mihitsy ny teny anahy fa tsisy ahina intsony ny fihasalamana tamin'ile zany niala teto farany. Dia tsy natoky mihitsy aho hoe maty izy. Dia izy nandefa na niala teto. Ka izany mihitsy ake rehefa nandrasako tamin'ny sehatra amin'izay e. Kanefa setsy ny lazany marina tamiko. Ka nitazona ny teny nataoko taminy. Dia izy avy zay ary zany zao no mahafantatra an'izao zava-misy zao.
miampy izy mianaka za dia anao dokter Felix moa iny efa maty. Ary ahoana ny amin'ny Afara? Mampera tena teneko anao fa no mahinao io no tenenako an'izany fa tena mba matoky anao Aza matahotra se. Ok. Tika mon ami. Ndry ty moa zany dia tena sarotra tenenina mihitsy e. Bonjour aloha e. Felabetsika sy anao tsy niona e. Ie fa efa haiko daholo ny zavatra nataondry. Za koa maharaka ny akony aty ivelany ka. Fa ina mihitsy moa zany le problème andry amin'ny Iray e. Ataoko hoe tsy haiko angamba izay le farah andrira tsy izy. Ay Iray la. Hatramin'ndry teny amin'ny hôpitaly ireny. Izy ny sahirana tamindry tany. Ndry mipetraka ao amindry zareo io koa. Sacrifice be ataona ireny. Sorako anazy manokana aloha izany e. Dia fa misaviana ny setriny. Dia ohatra mahita devoly izao izy mahita anahy e. Mba mieritrereta io fa olona ny zanaka indria. Sao dia ny taranaka ny ariana ny tambesarantsiny avy eo. Zay le moral. Tiako be izay teninao izay. Tsy mianiany amindry za. Non ka. Za no tena mandreo am-po. Fa ianao miteny io izany mba efa nandinika tsara. Tsisy dinihana intsony izany. Efa miariary ohatry ny vayakandriny izany ry anina. Problème anao dia izao. Tena ohatra ny adilo latanteraka mihitsy le tsy ny fisiko ry zandry a. Zany raha mety rehefa tena sakoroka be any amin'ny tanàna any. Mba fantatra lamo tsisy hevitra ohatriny tsy maintsy miakatra. Ataoko izay rely. Trop tard. Inona moa zany fa dia baibainareo zaniko. Fa io iretantsika io. Marina ihany. Fa tena tsy nisy olona azo ny sarangotona mihafatsy nareo mihitsy ve moa zany tany? Ka fa miady amin'ny karapilo. Fa mandra-pahatonga ny fitsarana nge ohatra ny mbola afaka mitondra porofo. Zany hoe mila olona afaka nampy fotsiny a. Tsy problème raha ngasa fa apiako nareo. Tantara ho amiko mazava tsara fotsiny fandehan'ilay tantara. Ka fa ino efa nazavaiko tamin'ilay iny hoe fa hanaroana keloka fotsiny ny very fa izy ihany namono ny vadiny. Dia inona hoy zany ny tena tombotsoany? Ka natao ohatry ny tratran'ny nampamoaka saika anao ataoko tamin'ny momba ny fiarahan'izy sy Mario. Mario? Iza le Mario? Bandy tanana kavana ny vadiny.
le tsorony mahafantatra an'izany fa le riko marivo salosana tsy azoko mihitsy. Za mivery zany efa impiry saika hiala amin'ny vadiny fa tsy afaka tamin'ny monsieur Simon. Fangatsa riveny. Eko zokony amam-polo taonany. Tsy nanana filinina tamin'iny zany izy. Fa nareo nisy fotoana ohatry ny teny tamiko hoe zany dokotera zany koa mahay ra misy secret azy moa sa hoe ahoana? Eko. Kisavatra ny fampizara tombotsoa tao ry zareoko. Dia tamin'ny fomba ahoana ary nahalalanareo an'izany zavatra zany? Ianao mahita ny ilela mikoretaka tonga dia malahelo. Tsy zany akory ny zava-misy. Finona indray? Reny ny ara ny diovin-driny lohany mba hankahalana azy. Olon-dehibe iny. Manaraka ny teniny za tompoko. Haiko tsara mihitsy fa momba ny tsoro izany resaka izany. Vaky any. Ataovy androanao tsara fa mamafara manana ny filozofia ny tezana n'iny zanany iny. Mety tianao masera na koa toka tena ohatrana azy ny faniriana dia manohana an'izany za dia aiza ho aiza amin'izany ary ny fotoko. Ndriky ity tena loatra sady mieritreritra ny angala-badin'olona koa. Ela be izany. Fampifanatreo mason mamafara irela sy tsiory. Dia tsy kasenao no arbitre dia ho hitantsika eo. Efa voaborosin-dry sy mamafara e. Mahita ny tia tsangatsa manorana rehetrarehetra ity ndry hoe miaraka tsiory siriela dia lazaindry fa za koa no nampirisika. Zareo ange mahita an'izany e. Na ny vadiny koa ary. Ny ary vola ve? Za zao surveillante générale. Dia tsy maintsy manao rapport za amin'izany resaka anao izany. Mety alahelo izy mahino an'izany. Patron-nareo iny dia ho hitantsika eo izay décision ho raisiny. Tsy vaniny ndry. Toa lasa sahatsy. Zaho aloha mbola tsy vita ny resaka. Anody andrindra ny mason'iny olona iny. Tadiko tsara izay tiako izay. Aza misosika alahelo aky bye bye. Zao no izy. Tsy hay mivery mihitsy ny fomba fitantanana ny orinasa io raha tsy zany nampianatra azy. Dia nandritra ny fotoana io natsikaritra hoe tena misy zavatra ataony any ambadika any. Satria dokotera iny io mahazo vola avy ato amin'ny orinasa. Tsotra kely ny zany rafidy. Tonga dia le dokotera fotsiny nahitsikotsika dia tapitra ny tantara. Zany mila porofo zany fa tsy vita ny resaka. Sady tsy tonga tany koa ny lalana ny tonanan'ilay anketiko. Inona ary zany le fanampiana tetavinareo e? Anaboridana amin'ny vero. Inona? Reo ary sao dia efa ho lasa dala. Mila esoriny ny saritavany iny. Sarotra be zany rafidy. Olona akaiky an'le madame Vero io ihany no tena tokony hampanaovana izany asa izany. Kelahy efa mba mifanakaiky amin'ny miaro vola ihany koa. Mila fetsy be fotsiny. Efa andeha mihitsy nga dokotera izany? Efa momakomana mihitsy aho io. Vetivety nga ny resaka indrisa elaela? Tsy dia ela ka. Petrapetrary aloha e. Misaotra betsaka. Ary ohatran'ny olona efa hitako indry izany e. Ie, za ilay vehivavy nikarakara an'ity teny amin'ny hôpitaly iny. Ay. Ary izy ange voaingana kely teo no nandalo teo e. Efa fantatro ka. Vao niala tany hatrany mihitsy izy dia efa resaka anao hoe ho aty aminao. Izay roa ary anesaka niaraka e. Tena ninona tsy niaraka indray? Ka misy an'izany resaka ara-bolo izany hono. Olanareo. Olana ara-bola ve ny filazany azy? Fa mbola be dia be nga ny trosany aty.
Za nge tsy hoe mpampindragnim-bola akory fa noho ny fahitako azy sahirana fotsiny dia zay ny nanampiako azy ay fa tsy zany ao fa misy resaka tiako atao amin'ny dokotera izay koa. Resaka inona zany? Ahoana re zany ilazako azy resaka momba ny tika ka resaka fianarana asa le izy zany ao fa te hanao paramedy tsara kosa zany ka dia mila fanampiana avy amin'ny dokotera. tsy azo mamanay koa manko sage-femme matao amin'ny hôpitaly tao, mino fa fantatra ao tsara izy. Izy zany? Anisan'ny olona nikarakara ny tika teny koa izy. Ramatoa somary fohifohy kelikely boribory volo iny. Ay, ohatry ny azoazoko saretsaina ihany zay olo zay. Tamin'ny andron'ny docteur Félix izy ny asa tao araka ny filazany. Efa retirety izy amin'izao ka. Dia ahoana? Mila olona mba hanoro lalana anahy. Sady mba handresy lahatra amin'ny mamy. Fa nga tsy mety aminazy hono ny anaovanao an'io fianarana asa io? Tsy dia izay loatra. Fa efa misy hevitra masaka mihitsy zany ao an-tsainy. Anefa ny asa io no tena tiako atao. Eny e, tsy olana amiko no manampy anao fa mampanahana fotsiny hoe sao dia misy antony manokana mihitsy mahatonga ny reninareo tsy hanaiky anao an'le izy. Ka izany tsy tena hoe reniko niteraka e. Ary tsy mba ny azy koa reky indriny mary vola hoe ho avy. Tika tsy programme efa filana. Dia inona zany zao narosoko anareo? Tekao, kafe, yaourt. Zay ndray sara zay. Izy juste mba hoe mila zay mafotsiny izy. Mamo? Ao ekipa j'adoreko mihitsiny maty koa ina. Marary. Reto koatra ny resaka miala sakana kely reny. Sady mba lasa sasa kely le tsiory. Rehefa miaraka amiko tsy maintsy miova. Marina kisany nenay moa zany tolotra efa iny raha malala iny. Ny nareo efa stress mahazo anareo io. Fa za mahita hoe tokony mba miaraka kely nareo mitsama mankarivitra. Nareo ange afaka manalaza any aminay sa ahoana aky? Mba manao pro kely. Ndry koa. Sady zay afaka manao délivrance mana voatokantrano. Dia vazivazy. Tolotra ngeky mianatra miaraka amiko e. Fa maninona koa? Ka lazainy hoe tsy mifanentana mihitsy an'izay. Andray? Ohatran'ireny hoe dia niterenireny nareo hivady. Accident iny anay. Nga? Atau cara Afera Maty, vampisara